zay ny makasika niny fa nolan'indreo solombavambahoaka ao Malialina kosa ny fitsipika mifehy izany anteny mirapirenena izany maromaro ireo teboka nasipanivana araka izao fanadidina izao. Anisany nasipanivana tao anatin'ny fitsipika anatin'ny anteny mirapirenena amin'ny firafitry ny Bromaharitra araka ny voalazany anjiny faharoambifolo dia toy izao ny firafitry ny Bromaharitra ny anteny mirapirenena. Filoha iray, filoha lefitra fito, ao anatin'izany ny finompan'ny mpanohitra, questeur telo, ka ny fahatelo misahana mifangarahana amin'ny fitantanana ara-bola sy fandraharana eo anivon'ny anteny mirapirenena. Ankoatr'izay dia ahitana mpampakateny roa ihany koa ao anatin'ny Bromaharitra ny anteny mirapirenena. Momba ny fifidianana eo anivon'ny anteny mirapirenena, araka ny anjiny fahatelo ambin'ny folo ny fitsipika anatin'ny vaovao dia toy ny any amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tanterahana ka misy ny fihojiana faharoa raha toa ka tsy mahazo ny atsasa-manila amin'ny vato ny candidat na scrutin uninominal à 2 tours. Voarakitra ao anatin'ny fitsipika anatin'ny vaovao ny anteny mirapirenena ihany koa ny momba ny tombotsoan'ny solombavambahoaka nahitana fitomboana ny kabinetra amin'ny Bromaharitra. Ho an'ny filohan'ny anteny mirapirenena dia kabinetra ahitana mpikambana 12 no zakainy raha toa ka 10 ihany izany teo aloha. Kabinetra ahitana mpanolontsaina teknika 5 ary assistant 5 avy kosa ho an'ny filoha lefitra sy ny questeur ao amin'ny anteny mirapirenena. Ny solombavambahoaka tsirairay avy kosa dia mahazo assistant parlementaire 5 avy raha toa ka 2 ihany izany teo aloha. Ny solombavambahoaka miara-mivady aman-janany dia samy mahazo passeport diplomatique avokoa araka ny voalazan'ny fitsipika anatin'ny anteny mirapirenena vaovao. Solombavambahoaka 270 no nankatoa ny fitsipika anatin'ny anteny mirapirenena, 720 kosa no nitsipaka izany.